fanafina rososina no niseho tamin'ny lalam-pirenena fahafito mampitoy ny Fianaratsoa Toliary. Ny iray nialy ny alahady faraka 12 ny volana May teo anelanelany Ambalavao sy Ankaramena tamin'ny toerana antsoina hoe Ambotomfaha ka taxi brosy misa 4 avy any Toliara no notafian'ny jiolahy tokony ho tany amin'ny 12 alina tany ho any. Niakatra ny fiakarana Ambotomfaha iny zany zahay dia hoe ninahy zany Mazda dia somary tsy dia maharaka ny sprinter dia ninahy somary tavela taty afarafara dia tonga tary ambony ery zahay dia nisy barage zany taoka ny sprinter aloha zany efa afaka tany alohako fa iasany mbola tavela taty afarafara dia ia tavela taty afara io zany vao nahazo an'le torona anankiray le fary amin'ny tapony iray ambony iray ambodiny fary no nisy tifitra varararaka amin'izay dia iny moa zany nanaitra anahy iny dia nisy barage kosa teo dia niala an'le barage zany dia izay zany nahafaka anay dia ireo daholo moa zany ny zavatra nahazo anay tany fa mampalahelo zany le izy fa ny zavatra mba angatahanay zany dia mangataka anareo mpitondra fanjakana zahay mba hijery akaiky an'izao toe-javatra zao. Mitantara ny fomba niatrehany ity fanafiana ity ihany koa i Paulin. Dia tao anatin'le vao nahitan'le barage zany dia tonga dia taitra be dia tao anatin'le fateriko aloha zany mbola tsy nitifitra zareo fa efa nialan'le barage zany zay reo zay ao nitifitra anahy dia vao nahitany zareo dia tonga dia napatriko ohatr'izao seza dia iny zany nitondrako ilay tomobila nialan'le barage fa iasany tsy sahirana na dia napatriko zany le seza fa iaho moa somary lavalava ihany dia natazana foana iah zany fa niaro an'le tarehiko fotsiny zany hoe sao dia mahavoatifitry ny bala dia zay natonga napatory an'le seza dia afaka soma tsara moa zahay zany fa ny tomobila nisy voatifitra fa ny olona tsy nisy naratra. Eo amin'ny firy eo ny fahitanao nireo mpanan-kandalana reo? Eo amin'ny 10 mahery eo zany ny fijereko anazy satria maromaro avy ato amin'ny akavanana dia tato amin'ny akavia koa nisy fa ny teo alohan'ny tifitra zany tena hita maso mihitsy io fa misy basy mirangaranga io ary zay nanaitra anahy tonga dia nirovako tena napatriko an'ity seza ty ary ako moa zany efa manana an'izay foana hoe iara vao miakatra fiakarana dia apatriko kely ohatr'izao foana zany ty seza ty dia am'izay mba tandrify an'ity poto ty zany nitarehiko rehefa mandeha miakatra iah. Tsy tifitra ihany no niseho tamin'io fanafiana io fa nisy ihany koa ny torabato araky ny nambarany ity mpandeha izay tao anatin'ny taxi brosy hafa izay tratran'ny fanafiana ihany koa. Raha ny olona ny chauffeur sy ny olona tao aloha tao naheno hoe probasy amin'ny ilany kaviany tarifin'ny chauffeur dia takavanana efa dazy zareo dia le roa ny homana amin'ny vato tsy fantatra na anao kaly na anao inona dia rehefa avy eo moa zany dia voatoraka le automobile toraka anankiroa samy hafa dia ray akavia le ray akavanana dia vato fitaratra dia fitaratra tandrifinay vaky daholo sisy dia potika zany niainanay tamin'iny andro iny dia ny tomobile nagnaraka anay koa mbola voa ihany tomobile telo zahay niaraka voa teo fa tamin'ny anankiray zao nisy naratra le Mazda anankiray fa ninay sy nisy naratra fa dia raha moto voa eto aloha eto mitahezana eto zany zavatra niainanay tamin'iny. Ny fanafiana faharoa kosa dia ny aliny alatsinainy 12 ny volana May tamin'ny toerana antsoina hoe Andoharena 40 kilometatra miala ny Fianaratsoa. Avy ety Ambalavao zany dia nisakafo dia avy nisakafo dia tonga teo iakatsy ny vato avy amin'izay ny niarakaravana dia ihany lasa aloha dia tonga ty Andoharena zany nisy amin'izay ny toraka efa taty miaramiarany polisy zany nisy tomobila avy ety Fianaratsoa ny teny amin'izay niverena lafa misy torabato dia niverina amin'izay zany dia niverina eo amin'ny fanaovan'ny polisy PR dia saika mbola handroso zany dia tomobila taty Fianarana amin'izay ny teny anahy mimpidiana any Ambalavao mihitsy fa mitoraka ry zalahy dia niverina tany Ambalavao dia niazo mpitandro filaminana dia ohatra ny sy taitra le mpitandro filaminana dia farany niany teo dia efa niteny amin'izay le vaisera-peda be manontolo zay nagnatitra anay zisika ty Andoharena ty amin'izay ry zareo. Taorianan'ireo fanafiana ireo dia nisy ny lamina izay napetraky ny kooperativa mampitoy an'ny Fianaratsoa sy Toliary mba handaminana ny sain'ireo mpandeha tonga ao aminy. Manoloana ny zava-misy amin'ny afisiko ny sy fandriam-pahalemana eny adalana zany dia tena manentana zahay eto amin'ny zotra nasionaly Toliary Fianaratsoa amintsika mpandeha mba hifanentana koa nareo eny adalana hoe tsy hifandao ilay tomobile miala eto fa ny azonay atao moa zany dia hoe karavana ny tomobile miala eto Fianaratsoa dia fampiandro eo Ambalavao dia miala eo Ambalavao koa karavana koa mba rapatonga ny hiosy makany zany fa zay no azo anentanana antsika mpandeha. Fitaitainana isan'andro no mahazo ireo mpamily manao ity zotra ity
kanefa tsy afa-manoatra satria ny velotena tsy azo avela na eo aza izany tsy fandriam-pahalemana izany.